Fa nototsaina tany Ambilobe ny herinandro lasa teo kosa ny congrès party ny atoko TGV izay mitaky ny firotsahany filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana amin'ny 13 nilaza ho vonina trandy anohana ny filoha ireo TGV any an-toerana. Resy lahatra ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny antoko TGV sy ireo filohan'ny département isaky ny distrika fa indrindra ny mpikambana rehetra atao amin'ny faritra Diana amin'ny asa fampandrosoana izay ataon'ny filoha-mpanorona izay filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao. Tsy misy distrika adino satria samy ahitana ny fototra fitrasa isaky ny distrika atao anatin'ny faritra Diana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mandalo fahasaranana avokoa ny firenena rehetra erak'izao tontolo izao fa hita manao ezaka ny fitondram-panjakana ary tsy miraviravy tanana amin'ny fampandrosoana izay atao. Profita maso ny fahitan'ireo fototra fitrasa izay manamarika ny fandrosoana ny tanàna iray. Noho ny fahitan'izany dia nangataka ny firotsahan'ny filoha-mpanorona amin'ny fifidianana ho filoha-pirenena amin'ny taona 2024 avy izao io mba entina loizany ny asa izay efa natao sy hanatrarana ny tanjona dia ho iray hatrany ny mpanohana sy ny mpanaradia ary ny mpikatroka amin'ny fianakaviam-ben'ny Andry Rajoelina aty amin'ny faritany Antsiranana. Kongresy paritra Diana dia feny resadresaka teo mifangatana fandrindrandrindra natao ny bureau politique ny bureau du départ dimy district dimy aty amin'ny région Diana dia feny manona ny filohan'ny république ny filoha Rajoelina ny filoha mpanorona ny antoko dia mbola mangataka ny aty amin'ny région Diana ny mba irotsanao no fidina amin'ny fotoana mamety azy. Ny bureau rehetrarehetra ny départ Ambilobe, Ambanja, Diego 1, Diego 2, Nosibe dia nitondra ny teny ny vahoaka izay fihezindreo amin'ny région Diana dia mbola mangataka anao filoha-mpanorona ny antoko TGV ny irotsanao ho fidina amin'ny fotoana mamety azy fa mbola vonina anohananao ny TGV aty amin'ny nord de Madagasikara tsy vakivolo mankasitrika antsika jiany. Fotoana iray anaovan'ireo filohana département tatatra ny asa vitan'izy ireo sy fametrahana ny vina hotratrarina mandritra ny congrès paritra toy izao. Fa indrindra nomezana ny toromarika vaovao izay entina namafisana ny fiainana eo anivon'ny antoko ary nanambara ny secrétaire national ny antoko TGV ato amin'ny faritany Antsiranana Jocelyne Maxime ary nanindry mafy moa ny tenany amin'ny firaisankina tokony hanana ny mpikambana rehetra eo anivon'ny antoko.